Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Tsy arovy ry tompo ny fanekena nataonao, ary tsy ndrovo mandrakariva ny ain'ireo mahantra anao. Mitsangana ianao ry tompo, ombao ny adinao, ary azadiny ny fiatsian'ireo milady aminao. Salamo 7:70. Amin'ny fo feno fitiavana no anolorana fiarabagna antsika jiaby, izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika EOV jiaby tratran'izao alahady fa 7 mandavantaona amin'ny taona D amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fa 7 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loa hevitra isika ny hoe manomana vatsy sahazany mandrakizay. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenitsika. Vakiteny masina voalohany, boky fahendrena. Nahalala mialohany alim-panafahany paka ny razanay, mba hafantarany izay fampanantenana ininoany, ka hanana ny herim-po bebe kokoa. Koa nandrasany vahoakanao ny famonjena ny marina sy ny fandringana ireo fahavalony. Toraky ny namelezanao ny fahavalonay, ny nanandratanao anay kosa, tamin'ny ansoanao anay ho aminao. Eny tokoa, fa ireo tia vavaka zanaky ny olona masina moa nanatitra ny sorony mangingina, ka niarananao fanekena masina hoe hiara misy talay ny masina amin'ny soa sy amin'ny loza itranga, ary de hihira sahady ny hirany masiny razanay izy ireo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakteny masiny faharoe taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina havagna, ny finoana no santatra ny zavatra antenaina sy pirofo ny zavatra tsy hita. Nanampinoana ny Taolo ka izany no nahatsara laza azy. Ny finoana no nanekeny Abrahama ny fiantsoan'Andriamanitra azy andeha ho any amin'ny tany izay ho raisiny olova ka niainga izy nefa tsy fantany akory izay alehany. Ny finoana no nitoerany tany amin'ny tany nampanantenaina toy ny any amin'ny tany fivanianana. Trano lay no nitoerany. Toy izany koa Isaaka sy Jakoba izay mpandova izany teny nampanantenaina izany koa. Fa nanantena ilay tanàna mafiorina, manana n'Andriamanitra ho tompony marika sy ho mpanao izy. Ny finoana koa no nazahoan'ny Sara hery anana anaka na dia efa antitra tsy tokony hiteraka intsona aza izy satria nino izy fa matoky ilay nampanantena. Koa dia taranaka maro toy ny kintana eny an-danitra sy tsy hita isa ohatra ny fasika eny amoron-dranomasina no avy amin'ilay olona anankiray izay efa toy ny maty. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana nefa mbola tsy nahazo ny nampanantenaina fa nahatazana azy lavitra fotsiny dia niarahaba azy tamin'ny karavoana sy fanekena hoe vahiny sy mpivahiny izy no ety an-tany. Manambara mazava izay milaza izany fa mitady tanindrazana honenany izy. Ary raha ny tany nialany no everiny amin'izany dia ho azy ny ataony miverina any indray fa tany tsara lavitra no ireny dia ny lanitra izany. Ka noho Andriamanitra efa namboatra ny tanàna ho azy dia tsy homenatra izy antsoina hoe Andriamanitra izy ireo. Ny finoana no nanolorany Abrahama any Isaaka ho sorona raha nozahan-toetra izy. Dia izy izay nandray ny teny fampanantenana sy nilazana hoe avy amin'ny Isaaka no hiaviany taranakao. Eny, natolony io zanan'ilay tokana io satria ninoany fa na dia maty aza izy dia hain'Andriamanitra tsangana ka dia noraisiny indray ny zanany ary tandindony zavatra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Alléluia, Alléluia, oya ye, resina eteni zangare eya, akatavina eteni zangare eya, fateni masing simaer, Alléluia, ya ye ya. Alléluia, Alléluia, oya ye, resina eteni zangare eya. Ombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masina ny soratiny Masindahy Loka, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, Jesosy niteny tamin'ny mpianana hoe aza matahotra riondry vitsy fe fa sitraka ny renareo ny anome anareo ny fanjakana. Amidio izay anananareo ka anaova fiantrana. Manaova kitapom-bola tsy tontany ela dia rakitra tsy mety lany any an-danitra. Izay tsy azo ny mpangalatra idirana sady tsy misy kalalao manemba. Fa izay misy ny arenareo no isy ny fonareo koa. Oka voahetra ny andilanareo ary voarehetra ny jeronareo. Manaova toy ny olona izay miandry ny fotoana iverenan'ny tompony avy amin'ny fampakarambady.
mba mo azy miaraka amin'izay raha vantany vao tonga sy mandondona izy. Sambotra reo mpanompo tratra ny tompony miambina raha tonga izy. Lazaiko marina aminareo fa isikina ny tompony ka ampipetraka azy ihinana ary ho avy ampihinana azy. Na tonga amin'ny fiambinana faharoa izy dia tonga amin'ny fiambinana fahatelo ka mahatratra azy manao toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantatro tsara fa raha fantatra ny tompotrano ny ora iavian'ny mpangalatra dia iambina izy fa tsy amela ny tranony ho taminy. Koa mivonona koa ianareo fa ho avy amin'ny ora tsy ampoizinareo ny zanak'olona. Dia hoy Piera taminy, Tompoko, ho anay ihany va no ilazanao izany fanoharana izany sa ho an'ny olona rehetra koa? Ary hoy ny Tompo taminy, iza moa no mpiandrim-panagnana mahatoky sy hendry izay ho tendren'ny tompony ifeon'ny mpanompony mba hanome azy ny anjaravariny ara-potoana. Sambatra izany mpanompo izany raha tratra ny tompony manao tahaka izany raha avy izy. Lazaiko marina aminareo fa ho tendreny no mpitandrina ny fananany rehetra izy. Fa raha izany mpanompo izany kosa manao anakampo hoe, ela vao avy ny tompoko, ka amin'izany dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy, sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy amin'ny andro tsy ampoiziny sy amin'ny ora tsy fantany ny tompony izany mpanompo izany, ka ataony rotiky ny kapoka izy, ary omeny anjara any amin'ny mpanompo ratsy. Zay mpanompo nahalala ny sitrapony tompony ihany nefa tsy niomana na tsy nanao araka ny sitrapony no okapony betsaka. Fa izay tsy nahalala kosa na nanao zavatra mendrim-pamezana azy dia okapona kelikely ihany. Izay nomena be no hitakena be, ary izay nanankinina be no adinina be koa. Zany ary ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Kristianina ava malala amin'izao lahady fa 7 sy 10 amby mandavataona izao avy niaraka nankalaza ny jimizitsika teto Madagasikara. Erasika malala ary averimberina amintsika matetika sy tanjona ireny fankalazana ireny fa fanirahana fa indrindra moa ho ansika eto anivon'ny dioseze miatrika ny sinody nouveau départ ireny fa indrindra ho anareo tanora. Izany no dikan'ny voady izay etrentsika ihany koa ankehitriny. Voady tokoa dia manambara fa fafoizana ka manolotra amin'i Jesoa anaradia azy akaiky kokoa. Ivelona bebe kokoa ny batemy ka iombona anana toepana mampiombona amin'i Jesoa, anahaka an'i Jesoa, anana fiainana fanahafana an'i Jesoa. Noho ny voadiny fahadiovana tokoa dia tokapilana ny fo ka amin'ny alalan'i Jesoa sy miaraka aminy ary ao aminy no itiavana sy hanompoana ny manodidina fa indrindra ireo eo anivon'ny fiaraha-miaina. Torak'izany koa no ny fahantrana dia tokana ny arena dia Kristy. Noho ny voadin'ny fanekena sy ny fankatoavana dia ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra no zary fiainana araka ny voalazan'i Jesoa hoe ny sakafo ahy dia ny manao ny sitraky ny ray. Mitaky rupture izany rehetra izany, izany hoe sy maintsy misy tapaka eo amin'ny fiainana mahazatra sy ny fiainana voatokana. Io ny dikany atao hoe chasteté,
zay sy maintsy iaina ny mpivady ihany koa, satria ny mpivady sy maintsy mametraka rupture amin'ny fiainana teo aloha sy amin'ny fiainana mahampivady azy sy maintsy etrehana. Ka izay no mahatonga asika hoe izao alahady 10 amby izao dia mampiditra asika bebe koa amin'izay etrehasika ny synode izao. Ry kristianina hava-malala, toe-panahy sy toe-piainana manampy asika hivelona an'izany rehetra zany no atolotr'ireo vakiteny ihany ity. Azo lazaina fa tena sarobidy indrindra satria manampy asika amin'ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Sy mahagaga izany satria anatin'ny vanim-potoana mandavataona sika ka averimberisika matetika ny vanim-potoana mandavataona dia vanim-potoana andalianasika bebe kokoa ny finoana mba hirososika lalindalina kokoa, mba hahafahantsika mivelona bebe kokoa an'izany maha-kristianina sika zany, zany hoe ahatonga sika Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina ansika. Io indrindra ny tanjon'izao synode izao, mba iglizy velona isika, velomin'ny batemy, miombona, miaradia, mandray an-tanana zary tabernakla velona. Ka izay indrindra no ezahasika amin'izao fiomanasika ihany koa akaiky dia akaiky an'izay fankalazana ny synode fahafito tapany voalohany zany. Izany no irisika mba ahatonga asika ho eo ve andray an-tanana any fiainasika ka ametraka rafitra ahafahasika ahita ny tena fivelarana marina ka ahatonga asika ho tena mivelona ny finoasika tokoa, na dia eo aza ny zavatra manahirana manodidina asika. Io ihany no mahatonga asika ihany koa satria afaka ray volana isika, dia sy hoe afaka ray volana moa fa afaka herinandro azafady dia hiatrika ny synode ny saika nome sika toerana manokana izy ireo, satria fantatra asika fa sy hoe no avy fosiny no homanisika amin'izay, satria araka ny averimberisika matetika ny aniny no avy fa sy rampiso. Ka ireo saika ireo zay manao synode izao no tena hivelona ny synode, ka izay no etrehasika azy ankehitriny. Atolotra ny eglizy amintsika tokoa ary amin'izao alahady 10 amby izao ry kristianina hava-malala, toe-panahy anankiray zay azo lazana fa ivo ny toe-panahy rehetra ihany koa, ary manambara fa raha mivelona n'io toe-panahy isika dia velona tokoa ny finoasika. Sy inona izany fa ny fahaizasika miambina, ny fiambenana vokatry ny faharetana, izany hoe isika zay mizoro ho tena miatrika ny fiainana tokoa. Io fahaizana miambina io ry kristianina hava-malala vokatry ny faharetana isika no manomana asika ny fiainana mandrakizay rehefa mampiditra asika aza amin'izay fiainana mandrakizay izay. Ary io no votoato-kevitra ny atolotra ny eglizy amintsika amin'izao alahady 10 amby izao, manomana vasy sahazany mandrakizay sika raha manana ny faharetana, raha manana n'izay fahaizana miambina izay. Ka io no mamolavola sika isan'andro mpiainasika ho anisany mitily ka efa miatrika sahady an'izay fiainako avy zay. Ny mandrindra ny fiainana no ambaran'izany miambina izany fa sy hoe matoritory, satria mahafantatra ny hora iomanana amin'izay tampoka izay, ka araky ny fiteny ny tampoka sy mahalelay. Kanefa raha miambina ianao, miandry ianao, mandrindra ny fiainanao, ary zay no ambarany
mitenin'Andriamanitra zao zany hoe sy manjehy ny andro lava fa miomana amin'izay fiainana iombonana amin'Andriamanitra zay, ary amin'izao ny an'izao no anametranao ny fiainana miombona amin'Andriamanitra, ary zay ny atao hoe miambina. Ny fankapanainy no voalazan'i Jesosy mpangalatra io, ary sy fantatra sika ny fiaviana io ny fanoharana nataon'i Jesosy, ary sy inona zay fankapanahy mikika sika matetika fa ny filan'ny nofo sy ny rendrarendran'izao tontolo izao, ka mamitaka ny maso sy ny fo ka mampatory ansika, ka ny mpangalatra mitady andrapaka ansika ireo zava-misy ireo, ka mila miambina isika. Ny fiainansika ao amin'Andriamanitra no ambarany hoe miambina zay, ary io fiainana ao amin'Andriamanitra io dia sy tantin'ny demony, ka ataon'izay nakorontana ny fiainansika io, ary milaza miara-mahita isika fa izany tokoa ny zava-misy ankehitriny. Anjarasika no miezaka miambina, mitily mba sy atoritory. Raha izao tontolo izao no mety voafitaka, isika manana ny Kristy, ary zay no mahatonga sika hoe kristiana, ka aoka ary sika mba hivelona n'izay toe-panahy atolotra ny eglizy izay miambina, ary zay niezaka ataosika amin'izao sinoda izao, ahafahasika miambina mba sikorotaniny ny demony ny fiainansika, araky ny voalazan'ny razasika aza mizery ny loha mangina, fa Andriamanitra tampony loha no zerena, ary Andriamanitra tampony loha dia eo mandrakariva, satria atampony loha zay izy, ka sy tokony andriandro fosiny nefa sika fa sy maintsy miasa, ary zay nitikany hoe miambina sy miandriandro fa mikatroka, ary zay nikendresika amin'izao sinody izao. Zay no mahatonga sika milaza fa ny finoana dia sy tany malemy anorenam-pangady isika, zany hoe sy atoritory isika zay manko ny tany malemy zay, fa tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary io tany lonaka io dia ny fiainansika, ka sy avelasika ho viravirai ny olona ny tanysika, fa arovasika, zany hoe ny fiainansika, ka avelasika ny fahasoavan'Andriamanitra hiasa eo anivosika, tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miara-miasa amintsika, ary dia zay natao hoe miambina. Izany ihany koa no mahatonga ansika milaza amin'ny tanora, fa indrindra avoavy nanao GMJ izy ireo, zay maniraka azy ireo ho tahaka ny Paoly, isangana anambara zay hitany, ka sy inona izay toe-panahy hoentina anatanterana an'izay, fa raha nilazaisika teo hoe anio ny any fa sy ny hoavy, anio ny any, anio ny hoavy fa sy maraigna ho isika, ka ny miambina dia ny miatrika ny ankehitriny ny any, ary mibanjina ny hoavy ihany koa, ary mizery ny vingana vita, ary izany no ataosika amin'izao sinoda izao, mba ahafahasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Asika saina sary ary ry kristianina havana no antony anaovasika an'izao sinoda izao, mba sy ampatoritory, fa indrindra moa iny voavy niatrika n'iny korontana virusintsika, ka mitady andrapaka sika mandady avy any ny virusy, mbola hitady ampatory asika, ary dia maro ny fankapanahy hoentin'izany. Ka izay indrindra ny sinody zany dia azo lazaina fa karaha révision de vie lehibe, ka ahafahatsika sy kiraikiraiky mifampieno mifampitrotra, ka rehefa mifampieno mifampitrotra dia mizery ny zava-misy, ary avy eo
raha hitasika sara ny zava-misy ahafahasika manavaka ny siparifary sy ny vary, ary zay natao hoe misara. Ary rehefa avy mahita aiza ny lalakombana, aiza ny rafitra mampivelatra sika, dia mikatroka sika miasa. Ary rehefa miasa mikatroka, izay natao hoe miambana, dia mankalaza an'Andriamanitra mba hanasarasika ny fiainansika, ahafahasika manao an'izay hoe nouveau départ isika. Ary zay ndikany voady zay etrehan'ireo manokatena, ary ankalazaisika amin'izao andro izao. Izany no mahatonga ireo masera araka ny lazaisika zay manao voady, satria mahasapa izy ireo fa ao am' Jesoa no any lalana sy fiainana ary fahamarinana, ahitana n'izay fivelarana ny mahaolona sy ny olona manontolo izay. Ry kristianina hava, ampianariny vaky teny voalohany ary sika ny an'ity dia ny boky ny fahendrena, fa Andriamanitra sy mamela irery ansika raha avelasika hiasa ao amin'sika izy. Izany ny dikany ny teny hoe eny tokoa fa ireo tia vavaka zanaky ny olo-masina moa manatitra ny sorona mangingina, ka miarana nanao fanekena masina hoe hiara-misalany masina amin'ny soa sy amin'ny loza hitranga, ary dia nihira sahady nihira masiny razana izy ireo. Ary azo lazaina ary fa io voalaza io dia mamintina nyzay fiainany voady zay, lay fifanekempihavanana, lay dina-pitiavana ataon'ireo voatokana. Ka io voalazany fahendrena io, ary sy isika nefa nifidy an'izay vaky teny izay, fa vaky teny zay atolotry ny eglizy amin'izao alahady sy foloamby izao. Ranomarina nefa ny voatokana manambara mpahibe maso fa isika vita batemy ansoina iambina no zany hoe manokana ny fiainansika amin'ny tompo. Zay ny dikany hoe miambina araky ny sokazi-piainansika, fa sy ny voatokana sy ny manao voady fosiny, fa izay vita batemy rehetra dia vita fanekempihavanana, dina-pitiavana amin'Andriamanitra. Ka ny dikany dina-pitiavana dia manosika anao hiambina anatanteraka n'izay dina-pitiavana zay. Raha miara-miasa amin'Andriamanitra isika ka miombina aminy, dia midika fa miaraka amin'Andriamanitra isika, ary zay natao hoe manomana ny hoavy dia ny mandrakizay. Ary izay ny dikany hoe miambina, manana ohatra sy modely dia ireo razasika ara-pinoana araky ny voalaza ao mivaky teny faharoa taratasy ho an'ny Hebrio zay novakisika teo. Ka ny finoana nananany Abrahama sy ireo razasika zay manambara fa sika ihany koa raha mivelona n'izany finoana zany dia ao amin'Andriamanitra. Ary zay natao hoe miambina dia manambara fa manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra, manampy ansika hiroso lalindalina koa izany rehetra izany, araky ny averisika matetika, na dia eo azan'ny sedra sy na dia eo azan'ny zava-manahirana, fa indrindra ny fahasahiranasika amin'izao fotoana zao. Mety misy tokoa ny fotoana makivy, mety misy tokoa manahirana, nefa atoky isika satria Andriamanitra zay sy lavitra no mampianatra sika hoe aza matahotra ny ondry visy, fefa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana, satria miambina isika, zany hoe ao amin'Andriamanitra ny fo sy ny fiainansika manontolo. Amelombelona ny finoana no antony anaovasika ny sinôda izao, ahatonga sika ho miambina tokoa, ho pitily. Ary izay raha teo moa no ambarany hoe EOV, ary matomboka sika any amin'ny fianakaviana eglizy kely izany. Ka izay no anararotsika, mbola andaliana sika bebe kokoa
ny atao hoe miambina, ny miambina ho isika mivelona ny finoana, ary inona ny mety ho dikan'izany amin'ny fiainana andavanandro, sy inona fa isika mandray an'i Jesosy eo anivon'ny fiainantsika, afoy ho azy isika. Raha mitady anangona isika dia fitiavan-tenantsika zany, ary io ny fanoharanao ao amin'ny evanjely nivondrenesika teo, ka nitadiavin'i Jesosy zany dia izy ny eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika, ka miambina tokoa isika, ka okary atoky azy manontolo isika ho azy, ho izy ny ao am-posika, ho izy no arena ka sisy acombrement atahorana isony. Ary zay ny dikany voady izay fanoloran-tena ny fahafoizan-tena nyreo voatokana manao voady. Amin'ny toerana hafa moa dia nilaza Jesosy hoe zay misy ny arenareo no misy ny fonareo, ka izy zany mitiny ho tompony fosika, izy no any arena. Izany no ezaka ataosika amin'izao synôda izao, mba ho eglizy velona, velomin'ny batemisika, miombona, miara-dalana mandray an-tanana, zary tabernakla velona. Toizasika ry kristianina havana, niezaka rehetra ataosika mba hiova tokoa isika, ka io Jesosy no arena, ka rehefa izy no arena dia arovantsika tsara, ary zay fiarovana izay no atao hoe miambina, miaro ny eglizy sikisika, ary izay natao hoe fiombonam-piainana amin'ny Jesosy. Ary araka ny voalazany Jesosy ao amin'ny evanjely, sy misy kalalao manimo ary sy misy anapotika azy fa ao amin'Andriamanitra. Ka rehefa ao amin'Andriamanitra ny fo amam-panansika, raha izy ny fiainantsika dia miombina tanteraka amin'Andriamanitra isika, ary vonona satria sisy zavatra animban'izay fiainantsika zay. Fantatra sika ny vokatra izany rehetra zany, raha sy Jesosy no aresika sy eo anivon'ny fiainantsika dia ny fanohitra amin'izay ny fiainantsika, zany hoe fitiavan-tena mitodika amin'ny tenasikasika. Ka rehefa mitodika amin'ny tenansika dia ny fialonana zay, ary rehefa ny fialonana araka ny averimberisika dia mifanilikilika isika ka mifanapotika. Andro sarobidy ary zao ry kristianina havana, andro pasoavanao ansika izao fanatanterahasika ny synôda izao, fandrindra ny synôda ny reto saiky reto, ka egany ny fankalazana ataosika anampy isika hibebaka bebe kokoa, ka efa mela eloka isika ho tahaka ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny evanjely, sambatra ireo mpanompo tratry ny tompony miambina. Ka raha tonga izy, lazaiko marina aminareo fa isikina ny tompony ka mipetraka azy ihinana, ary ho avy ampihinana azy. Izany no irin'Andriamanitra, izany no tadiavin'Andriamanitra ho asika, ary zay ny dikany hoe miambina, ka anjarasika ary nanao depart vaovao entin'izao synôda izao, ka irosy isika anana favonosana, ka anampy isika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ry kristianina havana, ny fivavahasika dia sy araka izay fisainsainasika na ny fahendreny zao tontolo zao na vokatry ny fahaizana, fa vokatry ny fandraisana ny Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Satria izay mitady anompo zavatra hafa fa sy Andriamanitra, anompo ohatra ny tromba, dia fantatsika ny vokany. Ireny fanompona hafa ireny dia mamatotra sika, fa raha ao amin'Andriamanitra kosa dia mivelatra ny fiainansika, ary izy no mikolokolo sy mikarakara asika, satria sy mba Andriamanitra lavitra no Andriamanitra asika, fa Andriamanitra miara-dalana amintsika, ary zany no ampibaribariny izao synôda izao. Ny tadiavin'Andriamanitra dia isika vonona amin'ny fiambenana, zany hoe mametraka azy ho loha laharana amin'ny fiainansika, arovy ny maha kristianina sika, izany hoe mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana, mametraka ny Kristy, satria araka ny averimberisika
ny teny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy, ka okary isika ho say mizoro amin'ny mahakatolika sika, ka vonona hiatrika an'izay rehetra mety amitapitaka sika, na inona zany na inona, ary zay ny atao hoe miambina, na tanora ary ianao, na tsaika ianao, na mpiasa, na amin'ny fanambadiana, na amin'ny maha-religiozy manomboka tena amin'Andriamanitra, dia aoka vonona hiambina, izany hoe ametraka an'Andriamanitra ho lohalahara. Oka ambiny hiambina isika araka ny fahasoavam-panahy nomen'Andriamanitra sika siraikiraiky, araka ny talenta nomen'Andriamanitra sika, ampiasao izy ireny aza manangina ho an'ny tena, fa izay ilay toetra sy mety araka ny voalazany evanjely, fa aoka anana an'izay fiambenana izay sika, ary afaka isokatra ho an'ny hafa, ary misokatra ho an'ny hoavy, ary azo sika ansaina sara, ary azo sika honina reny dikany hoe fiambenana masina anampy sika hikatroka eo amin'ny fiainansika, araka ny nolazainy masindabiera raha nanontany an'i Jesosy izy: Tompoko, hoana ihany va no ilazanao izany fanoharana zany sa ho an'olon-drehetra? Dia nanao fanoharana Jesosy ho an'ny rehetra, ary ny fanoharana omeny Jesosy dia ho an'ny olon-drehetra, sisy tenin'Andriamanitra ho an'olona visivisy, fa natao an'ny rehetra. Sambatra ny mpanompo, ratratra ny tompony miambana izy, ary zay ny fahasambana, satria ao anatin'ny fiadanana. Kary sika ry kristianina hava, sy atorotoro, fa sy maintsy miatrika ny fiainana. Izany no fanambarana ny fiekepinoana ho ansika sy ny teny finoana ho ansika, ary izay no antony anaovasika ny fandaliana-pinoana, mba hahafahasika manao miatrika ny ady tena izy, satria araka ny fampianarana ataosika tandre misodiso ady atrehana sika, ka raha sy mahay miatrika ny ady isika, satria sy voalalina tsara araka ny sitrak'Andriamanitra, araka ny fampianaran'ny Eglizy ny finoansika, ka izay no antony sy maintsy andalianasika ny finoana amin'izao synôda izao. Manana ohatra velona isika ao amin'ny testamenta taloha sy ny taratasy ho an'ny Hebreo voandrenesika teo, ka amin'izao andro iainasika izao dia mbola manana ohatra hafa koa isika, dia ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy, fantatra sika izy ireo, ary manana azy ireo sika, sady modely no mivavaka ho ansika, ary azo fitinina amin'ny hoe nahay miambina izy ireo, ka ao anatin'ny fahasambarana, satria inona moa ny fahasambarana fa ny fiombonana amin'Andriamanitra, ary inona moa natao hoe miombona, ary dia izay natao hoe miambina ho ansika. Ry Jesosy Tompo, irinao ho mpanompo mahatoky sy vonona lalandava tokoa izahay, ka oka sy ho diso anjara amin'ny fitiavana mandrakizay, ka ampio izahay ayana rarotra zao fotoana zao, ka iambina tokoa, ametraka anao eo anivon'ny fiainanay sy ivon'ny fiainanay, ka ho vonona isenanao rehefa tonga ny fotoana, dia ho mpanompo mahatoky tokoa izahay, ka hitoetra amin'ny asambarana izay nomaninao anay. Masiny Maria reny ianao no modely ho anay, ka ampianaro izahay, toraka izany koa i masinday Joseph, ampianaro izahay amin'izao synôda izao, anana toe-panahy vonona iamina, ankininay aminao ireo masera nanao voady sy ny voatokana rehetra, mba anana toe-panahy miamina, mivavao an'ireo miomana amin'ny fanamasina, ary azadino ireo zanakay saiky marobe miatrika an'izao synôda izao, ny any tokoa no avy fa sy maray, ka ingany ho iainanay ho ainay ny mamboly toe-panahy miambina, ka ny any no manambara sahady ny ho avy. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny ekilizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.